Ity vidéo ity dia lesona natao ho an'ireo izay mbola tsy mahay ninina mihitsy amin'ny gitara kanefa tia hanomboka hianatra manomboka androany. Dia misy teboka anaky 5 ho resantsika dia aroatra amin'ny farany ny vidéo antsika ary. Voalohany mila miregle isika rehefa mandray gitara zany dia mila miregle ino tsy resantsika eto fa avy atrantsika tonga dia hiditra amin'ny fianarana izany. Voalohany dia mila manao exercice makasika ny main droite isika. Le main droite ato zany tadio fa ny main droite no sarotra kokoa amin'ny gitara satria ao no miantoka ny atsara ny feo vokanao sy ny vitesse izay omenao rehefa mitendry zany. Dia ny exercice voalohany ataontsika dia makasika ny plaque. Be da be ny plaque fa ity aloha ny tsotra indrindra zany ohatra zao hoe 1 2 3 4 dia averinao tsara zay 1 2 3 4. Faharoa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Zay zany averinao mbola tsy asininina fa ataonao mute zao fotsiny 1 2 3 4. Rehefa iny manao indray hoe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Rehefa amile 1 2 3 4 midina daholo le kapoka atao. Amile 1 2 3 4 5 6 indray dia 1 2 midina 3 4 miakatra dia 5 6 midina 5 6 zany hoe 1 2 3 4 5 6. Dia mbola hianatra akory tsika fa inaranao melo zay fa tsy hoe mainka le ametraka zavatra eto fa manjary ela be isika. Manarak'izay dia manao exercice amin'ny resaka arpège. Ny atao hoe arpège dia tendrenao tsirairay, tanisainao tsirairay le corde. Tsy atao ohatran'le plaque hoe miaraka daholo ohatran'izany fa ny arpège dia asesinao tsikelikely izy ka fanaovana azy dia ny base dia 6 3 2 1. Tadio tsara fa amin'ny gitara dia ny any ambany no 1 zany hoe 1 2 3 4 5 6. Dia ohatr'izay 6 3 2 1. Dia avy eo 5 3 2 1. Avy eo 4 3 2 1. Dia averinao zay. Dia averimberinao foana zay mandra-pahafolaka anazy tsara. Ny atao hifolaka tsy mijery ato intsony ianao rehefa mitendry anazy na le plaque teo na le arpège. Dia ndaontsika hiditra amin'ny exercice faharoa dia tsy inona fa ny exercice mamolaka ny main gauche. Exercice anankitelo no ataontsika eto androany ny exercice 1 2 ny exercice 2 3 ny exercice 3 4. Ito no atao hoe 1 2 3 4. Zany hoe ny exercice 1 2 dia ity sy ity fotsiny miasa, ny exercice 2 3 dia ity sy ity fotsiny miasa ary ny exercice 3 4 dia ity sy ity fotsiny no miasa. Lasa vetrany ary tsika 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dia misaka. Vita zay dia misaka hatrany. Misaka indray. Dia tohizanao hatrany hatrany. Vita zay ny 1 2 2 3 indray zao 2 3 2 3 dia miakatra foana. Ataovy miadana lizy fa aza tonga dia maika atao aingana be ohatr'izany anazy zany tsindrio tsara le corde dia tsy maninona aloha ianao rehefa mitendry amin'ny voalohany raha sady mijery main gauche no mijery main droite fa rehefa zatra dia izao tsy mijery main droite. Dia tohizanao hatrany hatrany. Rehefa mandray gitara zany dia manao ny échauffement le 1 2 2 3 3 4 iny foana zany mandra-pahay anao. Lasa antsika 3 4 zao 3 4 3
iny exercice 3-4 iny a mandreraka tanana sady makarary tanana satria ny annulaire-ntsika no tanana malemy indrindra amin'ny gitara. Lasarintsika toizana ihany. De toiza hatrany amin'ny farany. Zay mahakasika ny exercice iny. Ny teboka fahatelo de hoe ahoana ny fomba atao mba ahaingana ny tanana rehefa mitendry de teboka fahaefatra de hoe ahoana ny fomba analana ny tanana marary de ina ny exercice anazarana tanana. De ny teboka fahadimy de hoe inavy ireo korana kenina milenarantsika. Zay rehetrarehetra zay moa jerentsika ao amin'ny courant ligne dia manasa anao raha lina anao an'izay courant ligne zay ianao dia afaka manao inscription avy hatrany. Ny olona raisina dia 18 hatramin'ny 15 taona. Matoa ianao nahita an'ity vidéo ty dia afaka manao courant ligne donc esory amiko le hoe excuse le hoe tsy manana connexion na ohatr'izany fa matoa ianao afaka mijery an'ity vidéo ty de afaka manana connexion zany ianao tsy lafo be ny connexion lany anatin'le izy vidéo atsika efa pré-enregistré daholo efa voamana meloa de aomena ianao amin'ny MP fa misy compte ianarantsika anaovana courant ligne mihitsy dia natao an'ny débutant izy misy niveau moyen, misy niveau avancé ary indrindra misy hatramin'ny niveau professionnel ny courant ligne atsika de arakaraka ny tanjonao ny faharetany sy ny atao ao anatiny. De zay ny vidéo atsika na ny ivelany ianao na eto Madagasikara de aza misalasala fa aorianany nahitanao an'ity vidéo ity dia avy hatrany de manova inscription. De tadio fa bonus amin'ny courant ligne dia afaka manao appel vidéo isika raha manana connexion tena matanjaka be ianao ohatrany ho anareo mipetraka any ivelany. Raha Facebook ka ny anananao na le connexion eto Madagasikara reny de afaka mianatra ihany koa ianao tsisy problème fa tsy hoe tsy manam-potoana ohatr'izany fa natao ho an'ny olona efa miasa mihitsy io courant ligne io. Misaotra tompoko.